Maro kosa ireo hetsika entina hanamariana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy raha ho an'ny eto Antananarivo manokana no resantsika. Isan'izany indrindra ilay hetsika vohitra kanto fiary izay karakarain'ny ministeran'ny mponina ny fihahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana ny vehivavy izay sokatra etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina Rampitso. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Trano efa mahery ny 500 tazomin'ireo fikambanana miara-miasa amin'ny ministeram-ponina ny fihahina ara-tsosialy sy ny fampiroboroboana amin'ny vehivavy no ajoro retsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina mandritra ilay hetsika vohitra kanto fiary izay karakarain'ny ministera ny 7 hatramin'ny 1 Martsa ho fanamariana ny fankalazana ny 7 Martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Kapitso fankalazana ny 7 Mars andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy efa vonona ny mpandray anjara amin'ny vohitra kanto fiary ety amin'ny Palais des Sports Mahamasina. No hitantsika moa dia trano efa mihoatra ny 500 ahitana ireo partenaire na mpiara-miombinatoka amin'ny ministeran'ny mponina piseho atsika ny action an'izy ireo eny anivon'ny fiarahamonina indrindra eny anivon'ny ho an'ny vehivavy zany. Hitantsika koa ireo faritra 20 izay tonga vahiny zany isika ro association behivavy amin'ny faritra 20 apraty ny fahaiza-manaony hitondra koa ny vokatra avy any amin'izy ireo. Eny amin'ny podium moa dia ireo animation culturelle tsara mariana fa tsy misy vidim-pidirana any amin'ny village des talents féminins. Efa vonina tanteraka ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina etsy Mahamasina toerana izay andraisana hetsika vohitra kanto fiary nandritra ny fandalovanay hiteny toerana androany natao toerana hahafahan'ireo vehivavy avy amin'ny faritra 20 mifanakary sy mifanerasera tokoa izy ity.